ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Marika 17:10 17:10. manoloana antsika ny fotoan-tsarotra lehibe ary efa iainantsika izany. Manoloana antsika ihany koa ny fotoam-pitsarana, fotoam-panenjehana ho an'ireo izay tena mahatoky amin'Andriamanitra. Ilaintsika ny mivavaka isan'andro isan'andro mba ahafahantsika miorina sy mijoro tsara mandritra ireny fotoan-tsarotra ho avy ireny. Tsy tokony hiomana dia n'izao sady isika ny amin'ireo lahateny izay ho avalontsika ny fitsarana rehefa tonga ny fitsarana ireo zanak'Andriamanitra mahatoky. Tsy ilaintsika ny manao an'izany. Hoe rehefa tonga izany fotoana izany dia izao ny valinteny ataoko. Tsy ampirisihy ny tenin'Andriamanitra anao an'izany isika. Fa ny ampirisihy ny tenin'Andriamanitra antsika kosa dia izao ny hivavaka isan'andro, hianatra ny tenin'Andriamanitra ary hatoky ny herin'Andriamanitra. Raha ataontsika tsirambina io fotoam-bavaka isan'andro io, fianarana ny tenin'Andriamanitra, dia tsy hahita havaly manoloana izany fitsarana goavana izany isika. Ary ao anatin'io vavaka maraina sy hariva io no hanomezan'Andriamanitra antsika ny fanahy masina ka ahatonga antsika hitahiry ao an-dohantsika ireo teny rehetra izay ampianarin'Andriamanitra antsika. Rehefa nentina teo amin'ny fitsarana isika, rehefa hoentina eo amin'izay fotoana izay eo amin'ny fitsaran'ny tany, ampangaina ho meloka satria nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia ny fanahy masina no ampahatsiaro antsika ny fahamarinana sy ny valiteny ho avalontsika amin'izay fotoana izay. Ny fiezahana atao isan'andro hahalala an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay nirahana dia hitondra hery sy fahombiazana ho an'ny fanahy tsirairay avy. Ny fahalalana azo tamin'ny fandiniana ny soratra masina sy ny fahazotoana mandinika ny Baiboly dia amerina ao anatin'ny fitadidiana indray ny teny tokony atao amin'ny fotoana mety. Inona izany no tokony ataontsika izao? Tsy hoe anao tsenjery ilay fotoana, ilay teny rehetra ianarinao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny tokony ataontsika dia ny mivavaka isan'andro, mandinika ny tenin'Andriamanitra, mamantatra ny soratra masina, ka amin'ny fotoana andalovantsika fotoan-tsarotra dia ny fanahy masina no ampahatsiaro an-tsaintsika hoe izao lazaina, izao tenenina, ary izy no hanome hery antsika mba hanoherana ny toe-javatra sarotra rehetra. Hoy ny soratra masina amin'ny Daniela 12:14 mamporisika antsika mihitsy. Daniela 12:14 manao hoe maro no azoto andinika ka hitombo ny fahalalana. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro isika dia hitombo ny fahalalana ary apetraka Andriamanitra ao anatin'ny lohantsika ao ny teny rehetra sahaza ny trangan-javatra rehetra izay iainantsika. Angidy indrindra amin'izay fotoana izay ny fiainana ho an'ireo izay tsy mahalala ny soratra masina. Angidy indrindra ny fitsarana ho an'ireo izay nanao atsirambina ny fiarahana mandeha tamin'Andriamanitra ary nenina tongotra aman-tanana kanefa tsy hisy fotoana hibebahana sy hianarana ny tenin'Andriamanitra intsony. Mibaiko antsika ary Andriamanitra, mibaiko antsika izy. Mianara ny tenin'Andriamanitra, matoki ny tenin'Andriamanitra, manokana fotoana isan'andro mba ahafahana mandinika amin'ny farany lalina indrindra ny tenin'Andriamanitra. Fantatsika tsara ve ny afatra nampitain'i Jesosy fony izy nalain'ny Satana fanahy teo amin'ny tendrombohitra rehefa avy nifady alina 70 andro sy 70 alina, izao no nambaran'i Kristy, fa voasoratra hoe avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra no nangalany valiteny rehetra avaly an'i Satana. Iotra lavitra noho izany ihany koa no ataon'Andriamanitra ho an'ny zanany mahatoky rehetra amin'ny fotoana izay hiatreny izy ireo ny fakapanahy sy ny fisedrana sarotra indrindra. Lehibe lavitra noho ny tamin'izany fotoana izany ny vanim-potoana hatrehantsika ankehitriny. Kanefa dia mampanantena ny Tompo fa ametraka eo am-bavantsika ny teny rehetra ho lazaina. Ary amin'izay fotoana izay dia hangina ny fahavalo. Amin'izay fotoana izay dia ho tampina ny mpiapanga. Amin'izay fotoana izay dia hisandratra ny fahamarinana, hisandratra ny fahandresena satria Jesosy ny fanahy masina no ampiteny antsika. Tsy teny ho azy izy fa izay reny dia ho lazainy ary na zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izany no ambarany tenin'Andriamanitra
natao antsika izany afatra izany. Mahereza ry namana fa na dia sarotra aza no avy dia fa manome vahaolana ao antsika ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay fa mitombo hatrany ny fatrany fahatokiana ny teninao ka manoloana ny zavatsarotra iainana sy ny zavatsarotra ho avy dia fa manome lalana ivoahana ianao mba hisandratan'ny anaranao ary mba hatonga anay ho mpandresy. Tombo tsara ampio ny tsiraray avy mba hazoto hianatra ny teninao amin'izao vanim-potoana mihazakazaka sy miotakotaka izao, ka ho tsapanay tokoa fa misy hery lehibe homenao ny tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.